tonga eto amin'ny fotoana ny fahamezana andrayntsika rivijery ajena amin'ity takariva ity fotoana izay anarano ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra matv miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina avy hatrany isatantsika ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao raha ny tanany sain'ny maro indrindra ny tany Antsohihy ny fitsarana ilay karana zanatany Arifjo izay noelohan'ny fitsarana Delokabevava no ny vony sy ratra ny ninana taony tarika ny fahafatesan'ny vadiny antsonina hoe Soana sazy miatra 10 taona atrano maizina 5 taona tsy mandeha faritany ary onitra mitetina 50 tapitrisa ariary no navoaka ny fitsarana Delokabevava ho an'ny Arifjo tany atoerana indrindra ary ny tatitra ny vaovao ny namana Fandriamanarivo sy Mami Rasoanaivo. Izy no Soana tovovavy kely vao eritrerony 12 taona monja 7 volana no niainany tao anaty fanambadiana ny afara tamin'ny fahafatesana no nierisetra tokantrano tao anatin'ny fihetsem-po tanteraka no naraisan'ny reniny Soana ny didina avoaka ny fitsarana Delokabevava manambara fa meloka i Arifjo ilay finantolahiny na vanon-doza. Faly de faly soka amin'ny fitsarana malagasy mananao le nanao vitan'ireo zareo tena faly misy Andriamanitra koa nisorako ary tena mivavaka engany zavatra nahazo an'le zanako Soana kely engany tsy atan'le vehivavy hafa engany mba samy adina amin'ny tokantrano daholo tsisy vonoany vadiny zareo engany. Ny fanotsy tamin'ny vanim-potoana nampafana fitsaram-bahoaka teto Madagasikara ny fotoanany trangan'ny raharaha ny volana Desambra tamin'ny taondasa ny sokajin'olona sasany saika hamadika hokorontana ny zavanitranga araka ny fanadihadiana natao tany Antsohihy nanohitra izany ny fianakaviany Soana ary nametraka ny fitokisany tamin'ny fitsarana hitadiavana ny marina. Tsy napoizina zany le décision nisy avy amin'ny fitsarana satria nisy fotoana za misy no nakana ny fitsaram-bahoaka tamin'le fotoana zay ny fitsaram-bahoaka dia zany sakana dia nisy fotoana zany dia sakana neny fa rehefa teolina nentan'le valin'le fitsarana dia faly ny tenako ary afa-po ary sy napoiziko ny décision tany hoe mbola misy zany ny fanjakana anao ny asany ny mpitsara manday andraikitrany ka za dia mitodika amintsika rehetra zany hoe mba manana mezaka zany tsika mba hoe mitodika hoe mba manana fatokisana na kely azy ho an'zareo mpitsara fa mbola misy ireo andehan'olona fanjakana le mpitsara zay mbola manao ny asany zany zay araka ny tokony izy. Nisy any le fitenenana hoe raha vao ratsy le fitsarana dia ho tonga ny korontana ka nialana amin'izay zany dia voalohany indrindra zany mpisaorana lehibe indrindra natolotray ho an'ny fitsarana malagasy izay manana mahizy azy. Namafisina hatramin'ny farany ny fiambelana ny lampany fitsarana tao Antsohihy nandritra ny 2 andro nampiatranona ny fitsarana Delokabevava tsotra entitra ny fisavan'ireo rehetra nanatrika ny fitsarana hatramin'ny 7 ora sasany alina fotoana namakena ny didy apahy be maso tao amin'ny fitsarana dia mbola nitohy ny fisavana ny zomalaza teo.